Miarabantsika rehetra indray ny culture 261 amin'ity volana dia momba ny festivalan'ny Gasy no rahantsika ny anomboantsika azy dia ny ety Ankatso izay misy ny fampiratiana anankiroa, misy ny ohabolana izay ampisehoany zareo an-tsary momba ny ohabolana Gasy izay mety efa adinontsika na hoe iainantsika andavanandro fa tsy tadidintsika, dia misy koa ny HALLUCINOGRAPH izay hoe nofinofy izy dia avoakan zareo an-tsary sy izay rehetra any anaty eritreritra ny any dia arahantsika zao ary lohany momba an'izay. Le OHABOLANA aloha zany amin'ny lafindray magazy ville anazy Gasy zany hoe festivalana bande dessinée malagasy le izy fa tsy bande dessinée rery fa illustration dia nampidirina zany le mahagasygasy anazy mo le OHABOLANA koa be tsy mahalala, misy mbola tsy naheno mihitsy azy possible, misy efa manadino misy efa mahay fa tsy mivaky loha dia ahafahana manisinisy valeur kokoa anazy zany dia ariary ankalavazana zao le izy. Eto am-panimboany zay dia mampisarantsika rehetra sady manatrika dia atsoiny namana rehetrarehetra fa tsy hitorery ny zavatra atao anatin'ny Gasy ville ao mbola be lehibe. Marihana moa fa toerana maro ny anaovan'ny zareo an'ity fampiratiana ity. Zao isika zao dia ety amin'ny kiramy ety Ankatso fa misy koa ny eny amin'ny AFT Andavamamba, misy koa ny ao amin'ny IFM Manalakely ary ny amarana azy ireo azy ity dia ao amin'ny librairie Millefeuille Behoririka amin'ny 7 ny volana Jiona manomboka amin'ny 2. Mind changed, heart hurt, chest pains, mouth moved, but no sound. We gave up our ground. We caught it too late now. We're moving on. The cards have been laid down. We're moving. Zay fa dia misaotratsika rehetra nanaraka ny fandarana culture 261 tandroany ary raha hoe ny mitambazotra eny amin'ny tranokala eny mombamomba ny fampiratiana ny Gasy ville rehetrarehetra iny. Zay tompoko dia amin'ny manaraka indray.